namoaka vinavina tety andro fandoavana ny vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny positra isaky ny oniversite tsirairay avy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa taorian'ny fitakiana nataon'ny mpianatry ny oniversite miankina amin'ny fanjakana toy ny tenam-bohitsaina sy mahajanga. Raha tsy misy ny fiovana dia isitraka ny vatsim-pianarana ny mpianatra ao amin'ny oniversite Antananarivo manomboka ny 20 Martsa. Ny 20 Martsa ho an'ny oniversite ny Mahajanga, ny 9 Avrily ho an'ny mpianatry ny oniversite ny Toliara sy Toamasina, amin'ny 12 Avrily kosa ho an'ny oniversite n'Antsiranana, hoy ny ministera nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety androany talata. Ny ao Fianarantsoa kosa no efa manohitra ny fandoavana ny vatsim-pianarana amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo oniversite mbola tsy nanomboka izany kosa dia mitohy ny fizarana ny karatra hipoketra sy ny dingana ho amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana toy ny any Mahajanga, Toamasina ary Antsiranana izay tokony ho nanomboka androany talata. Nanamafy ny ministry ny fampianarana ambony fa isany koa ny fizarana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatry ny taona voalohany.